Eo amizay setry ny fanabeazagna izay hatrany antsika ny fampalambaovao amin'ity androany ity tsara ny voka-pagnadinana CPE izay nahatratra zato isan-jatony tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana tamin'ity taom-pianaragna 2024 ity. Tsy mijanona eo ny fagnatsaragna araka ny fagnambaragna izay nataony talen'ny sekoly adventiste Antsiranana fa iazagna hatrany ny agnatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianaragna amin'ny alalan'ny fampiaragna sy ny fampifehezagna ireo fitsipiky mifehy sekoly araka ny fagnazavana. Ankoatra izay dia sokafana manomboky ny taom-pianaragna 13 ihany koa ny garderie izay natao an'ireo zaza 2 hatramin'ny 3 taogno. Ny lycée adventiste Antsiranana moa zegny tsy misahatra mitady ny fomba rehetra ahafahana magnatsara voalohany indrindra ny kalitaon'ny fampianarana eto anivon'ny sekoly. Ka miezaka zegny ny sekoly eo amin'ny fagnatsarana ny niveaun'ireo mpianatra amin'izao taom-pianarana vaovao zao mba hahazo kalitao tsara. Ny faharoa moa zegny eo amin'ny lafin'ny zay fanabeazana zay ihany zay tsy afa-misarika amin'ny fitsipika mifehy ka ho amafisiny ny fitsipika mifehy sekoly mba hahatonga ireo zaza ireo tsy hoe olo anam-pahaizana fotsiny fa mba tegna ho lasa olo-kendry, olombana eo amin'ny firenena izay misy atsika. Ny ataoko hoe vaovao tsara ihany koa zay tsara ampitaigna amintsika ray aman-dreny zay magnaraka izao fandaharana zao, misy ny fisokafan'ny garderie atao amin'ny lycée adventiste Antsiranana manomboka izao année scolaire vaovao zao, zany hoe zaza 3 ka hatra 2 taona ka hatramin'ny 3 taona no raisiny ao anatin'izay sokajy zay, ka dia magnentigna antsika ray aman-dreny zay manana zaza ao anatin'izay sokajy taogno zay mba hampiditra ny zanak'antsika fa misokatra ho antsika ny varavaran'ny sekoly manomboka izao année scolaire vaovao zao. Tsara moa ny magnamarika fa mbola tsy ary misy zo plasy io hatramin'izay fa hosokafantsika ka ny écolage-n'izo zegny dia mitovy amin'ny écolage terminale de 35 000 ariary. Zay angamba zegny tsara ampahafantarana antsika. Magnoloana ny fampitombosigna sy ny fanokafana ny garderie ao amin'ny lycée adventiste Antsiranana dia isy ihany koa ny fagnitarana ny efitrano-tsekoly izay ianarany ireo mpianatra. Marigny fa nahatratra 700 mihoatra ireo mpianatra tao amin'ny lycée adventiste ny taom-pianaragna 2024 lasa igny izay hita fa efa tsy maharaka ary efa tsy ampy ny amin'ny fianarana ireo zaza ireo ary zegny indrindra no natonga ny sekoly agnisy fagnavaozagna izay atomboka amin'ity fotoam-pialan-tsasatra ity fagnazavana. Efa mandilatra ny 700 moa zegny mpianatra tamin'ity année scolaire ity ary vinivinaigny ho arivo zany amin'ny taom-pianarana vaovao ka tsy aharaka intsony zany ny efitrano raha ohatra ka mbala tsy misy ny fanitara. Eo anatrehan'izay dia nandray fanapahan-kevitry ny komity mpitantana ny sekoly sy ny mpitantanasa ato anivon'ny sekoly hoe anao fanitarana antsika mandritra ny fotoana fialan-tsasatra lehibe na grande vacances. Fa eo agnatin'ny fikirakirana ny fagnanaovana contrat amin'ny entreprise hagnano azy moa zegny sekoly amin'izao ka raha sanatrika tsy ho tratran'le entreprise zegny magnatanteraka izy ao agnatin'ny grande vacances dia voatery tsy maintsy mikisaka kely ny fagnatanterana izy mba tonga tsy voahelingeliny zegny ilay rentrée mpianatra amin'ny 11 septembre 2023 ho avy zao. Manoloana izany rehetra izany dia isy ny fiakarany écolage ao amin'ny lycée adventiste anomboka amin'ny taom-pianaragna vaovao raha ny fagnazavany tompon'andraikitra hatrany. Raha miresaka fagnitarana moa zegny atsika tsy maintsy isy ny vola ilaigna ao ambadiky zegny fa eto moa zegny dia isaorana mandrakariva ireo ray aman-dreny zay manohana ity sekoly ity amin'ny lafin'ny ara-bola indrindra fa ny écolage sy ny droit hatramin'izay. Ka ny mety ho fiovagna misy amin'ity année scolaire vaovao ity voalohany vaovao tsara ho antsika ray aman-dreny tsy miova ny droit d'inscription sy ny réinscription fa mijano ho 100 000 ariary ho an'ilay mpianatra efa tato hatramin'izay fa 120 000 ariary ho an'ny mpianatra vaovao zay hiditra amin'ity année scolaire vaovao. Zany hoe tsy misy ny fiovana eo amin'ny droit fa ny écolage kosa misy fiovana kely 2 000 ariary na 10 000 francs fanongany isaky ny ambaratonga zay ambaratonga ny kilasy zay misy atao amintsika. Zay angamba zay ny fiovana eo amin'ny lafin'ny ara-bola tsara ny ahafantarantsika ray aman-dreny izany rehetra. Sokatra ny 10 ny volana Jolay hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra izay hanohy ny fianaragna ao amin'ny lycée adventiste sy ireo vaovao ny tapany voalohany ary 14 Aogositra hatramin'ny 1 Septambra ihany koa
ny fisoratana anaragna tapany faharoa hoy ny fagnazavany tompony andraikitry ny sekoly. Iny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namaragna ny fampalamba